Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika vatsy amin'ity andro maraina ity indray ry havako, dia araka izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany, toko 7 ka ny 9 ka hatramin'ny 7. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Farany miray sasaina ianareo rehetra, ka miarah ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsoana anareo mba handova fitahiana. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy Kristy zoko malala anay, lay mpitari-dalana anay, lay mpananatra anay, lay manoro anay ny lalana tsara, araka ny herin'ny fanamasina izay fanahy ny fahalalana sy fanahy ny fahazava-tsaina ary fanahy ny fahendrena izay nampiterinao tao anatinay. Saotranao izay fa mbola maro ny zavatra tsy lavorary, mbola maro ny toetra mila ratsana ny ety aminay, ka dia mamerina an'izany mandrakariva ianao, miraisa saina, mifankatiava, miarah ory, mamindra fo, manetretena, tsy mamaly ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Raketo ao am-ponay Jesosy izany teny izany, mba ho vavolombelony ny filazantsaranao izay eny amin'ny tontolo rehetrarehetra misy anay eny. Koa ny fiadananao mihoatra noho ny fahalalana rehetrany, mba hitoetra mandrakariva aminay rehetrarehetra. Misaotra Jesosy. Amen.